Miobi ho an' Jehovah ary tany rehetra. Manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana, makanesana hatreny amin'ny fiobiana. Aoko fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika. Dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo am-bavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany. Fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika Tompo. Tompo Andriamanitra io misaotra satria afaka izay mbola manao zao falim-poam-pivavahana zao entinay mankalaza anao. Matoka izay fa miasy mombanay ianao mahatanteraka ny teny fikasanao. Koa aoka Tompo izay rehetra mandre miaino manaraka miaraka aminay eto amin'ity fotoam-bavaka ity dia voakasiky ny fanahinao ny fonay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fifaliana ao anay ny miarabantsika rehetra natratra izao sabata masina izao, izay ao anatiny herinandro ny fiainam-pianakaviana. Koa mirary soa antsika, mirary ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany ao antsika tsirairay avy. Ny firariana dia mba hitondra fitahiana ao antsika sy fanamasinana ao antsika ny ity sabata ity. Sabeu caminhar, me fala votandeibe. Saya mudena marude, dedicare camidera. Saya mudena marude, dedicare camidera. Piangunano masandature ni fe iderani panabuta latia nekritaziza irawapande anana irasuni ziuna irawapande anana Sunisiuna Amiriua funzio Kami falia buku Fafaduza yanar Dirai sakta kamira Dalam kerau famedika Ilai nanabu
izay mandreny teniso hoe manatona iza anio ny tompomba fidy ny fitiavany vany ny fiterany toina ny fitiavany vany ny fiderany toina. Miaraka andray ny tenin'Andriamanitra isika ka maky izay voasoratra ao anatin'ny mpitoriteny toko 7:1. Mpitoriteny toko 7:1. Raha mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra aty ambany lanitra. Dia mety tena hivavaka isika. I Andriamanitra io, Andriamanitra tsara indrindra ianao. Tomponay sy mpanjakanay. Misaotra mankasitraka anao izahay satria lehibe indrindra ianao. Manetry teny ato anaty anao izahay noho ny voninahitra izay anananao. Misaotra anao satria mbola afaka manona ny anaranao. Andriamanitra, raha manokana izao fotoana izao izahay ho an'ny fiainam-pianakaviana. Dia maniry indrindra raha hiasa ao anatinay ny fananao masina, hiasa ao anatin'ny mpitondra ny teninao ary io asa ny sambatan'olona mba ho hisy vokany lehibe ho tonga fianakaviana voaomana amin'ilay fitsenena be voninahitra anao eny andraon'ny lanitra ande izao fanompoana masina izay atao izao. Ary ny teninao izay hoentina amin'ity androany ity dia mba hitondra famelombelomana ao anay, ampitoeriny fanahy atao anatinay izany ka hanova ny fiainanay mifanaraka amin'ny sitraponao. Izany vavaka izany dia tononina sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eo amin'ny fanompom-pivavahana ao amin'ny fanolorana ny fanatitra isika. Manasanao mba handray eny an-tananao eny ny fanatitra fa hitondra mbavaka izany isika. Vavaka isika, Jehovah Andriamanitra rainay be fitiavanao, misaotra anao izahay fa novidianao izahay ho mpiara-miasa ary ho mpitanta ampananana eto amin'ity izao tontolo izao misy anay ity. Raha ankehitriny raha ity an-tananay izany fanatitra izany dia maniry indrindra izay mba ho amasinanao ny tenanay sy izany fanatitra tolotra izany ka mba ho ankasitrahana eo anatrehanao. Ny amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ao amin'ny Mateo toko 5 izay iresahan'i Jesosy toriteny lava anankiray izay mitohy hatrany amin'ny toko 9 izany. Miresaka zavatra maro Jesosy ao anatin'izany. Ohatra hoe ny fanetretena, ao anatin'izany ny fifamelan-keloka, dia rehefa jerentsika eo ihany koa dia miresaka misimisy kokoa ny amin'ny fiantrany Jesosy, dia miresaka koa ny amin'ny fomba hivavahana amin'Andriamanitra, izany hoe nampianaran'i Jesosy ny vavaka nampianarin'ny Tompo izany. Dia ao ambanimbany kely dia manindry momba ny resaky ny haren'ny lanitra Jesosy. Fa ny mahavariana ao amin'ny toko 9 io, ao Mateo toko 9 izany, rehefa jerentsika ny 2:20 dia misy andalatena andininy ohatrany hoe mivoaka ny ivelan'ilay tontolo-kevitra izany. Izao manko no voasoratra ao anatin'izany. Ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany, raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Miresaka momba ny haren'ny lanitra Jesosy eo ambony keliny io, hoe aza miary harena ho aminareo ety ambonin'ny tany.
dia nefa eo ambany keliny eo dia miresaka n'izay hoe maso zay. Fa inona ary ny fandraisan'ny masontsika sy izany arenan'ny lanitra izany? Ny zavatra hita sy matetika jeren'ny masontsika, ary zay moa zany no ao ambadiky ireny fanehoana amin'ny publicité ireny sy ireny dokam-barotra ireny, dia mifantoka any anatin'ny saintsika. Ka rehefa miteny an'io teny io zany Jesosy dia te hanindry ny fomba fijeriko, ny fomba fijerinao. Indraindray manko ny masoko ilany na ny ankavanana mibanjina ny an-danitra, fa ny masoko akavia indray mibanjina eto amin'ny arenan'ny tany. Raha mahitsy tsara ny masonao izy Jehovah dia ho tonga lasa fahazavana ho an'ny tenanao izany. Ka ny kristianina izay rian'Andriamanitra dia kristianina izay tsy hanompo an'ny mamona sady hanompo an'Andriamanitra. Izany hoe sady ho ary amin'ny ilany no ary amin'ny ankavanana ihany koa, fa kristianina izay mandeha mijoro mahitsy tsara. Ny fampirisihany amin'ny fanentanana ny fanatitra izay iarahantsika mandritra ity taona ity dia mandroso hevitra ny amin'izay hoe fanolorana fanatitra mitohy izay. Ary ho tsapantsika fa ny tian'Andriamanitra tongavana, na dia tsy namaritra ary izy ny amin'ny isan-jaton'ny fanatitra, dia tian'Andriamanitra mba ho voafaritra izany ary hitohy tsy tapaka ny fanolorana azy eo amin'ny trano firaketana. Ary ho hitantsika amin'ny alalan'izany ny fitahian'Andriamanitra tsy ny tenanao izay manolotra ihany, fa ihany koa ny tokantrano tsiraray avy sy ny asa izay tanterahana amin'ny alalan'ireny fanatitra ireny. Dia mba havita be eo amin'ny asa izay nampaniran'Andriamanitra azy tokoa izany fanatitra izay ataontsika izany. Dia apetratsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ny amin'ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'izany fanatitra izany, mbola hitaonanao mba hiaraka hivavaka ankehitriny. Avaka isika. Jehovah raina eo, misaotra anao izahay satria afaka manolotra fanatitra sy ny ampafolony eo anatrehanao. Misaotra anao izahay satria ny fitahianao sy ny fahasoavanao izay mitohy tsy tapaka aminay no ahafahanay manolotra izany. Ampio izahay mba hanolotra tsy tapaka ihany koa izany fanatitra izany sy ampafolony mba ho ao an-trano firaketanao. Izany raha teo ny teninao ary irianay izay mba ho mpiaino mpakatoho. Te hirizy koa ny fijerinay, te hirizy ny masonay mba hifantoka tanteraka any amin'ny arenan'ny lanitra fa tsy eto amin'ity fiainana mandalo ity. Dia irianay mba ianao no hametraka ao am-pon'ny tsiraray avy ny fahasoavanao sy ny fiadananao avy amin'izany fahaiza manolotra eo aminao izany. Dia nivavaka tonononay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
Fifaliana ho ahy indray ny miarabantsika rehetra tratra ity sabata ity. Tonga amin'ilay fotoana oramamy isika izay nirahantsika teo ary mangataka tsika ny hanomezan'Andriamanitra antsika fahendrena ampahenona ny teniny. Ny tantara hoentiko amintsika androany rankizy dia mitondra ny lohateny hoe tara loatra. Tara loatra. Inona hoe tara loatra. Zay indrindra. Tantara izay niseho tao amin'ny tokantrano anankiray. Osy izy neny fa maninona loatra ary ny zanako iny no tara foana vao miditra ato an-trano rehefa avy mianatra. Isaky ny mandeha mianatra izao zaka dia diso foana ny fidirana eo an-trano. Tara lava izy ary dia napieritreritra ny reniny izany fotoana izany. Rehefa mba manontany azy ny reniny hoe fa maninona ianao ny tara? Dia matetika izy miteny, mbola nitazomy mpampianatra zahay, mbola nisy accident teny an-dalana dia variana nijery an'iny aho. Indraindray koa izy dia miteny hoe vaky ny pneu amin'ny bisikletako dia mbola namboatra pneu aho. Nefa dia tsy hoe isan'andro izay fitoejavatra izay fa tsy indraindray ihany. Kanefa ny Jacques dia tara foana no miditra ao an-trano. Inona loatra ary mahazo an'iny zaza iny? Tsy sasatra mihitsy ny nefa neny no miteny hoe Jacques, zao fitondrantenanao kely izao dia hisy fiantraikany amin'ny fiainanao any aoriana any. Ary tsy sasatra mihitsy koa neny milaza aminy fa aza dia milalao an-dalana ianao, tongava aingana, rehefa avy mianatra dia mody aingana. Nefa dia tara foana Jacques no miditra ny trano. Indray andro dia nisy toe-javatra niseho tao an-trano. Niteny mafy an'i Jacques neny. Jacques, anenenanao io mody lava, tara lava ato an-trano io e? Ka zany tsy narineny mbola nisy zavatra navariana kely ahy e. Ajanony zany. Tongava ianao, mody raha vao mirava fa isy zavatra iseho aminao farany amin'io ianao tara lava io dia tsy fantatra tsony izay manjoanao. Na dia miteny tsy sasatra ohatran'izany nefa neny ny ampitsony iny dia efa tara indray Jacques no miditra ao an-trano. Tara foana. Indray andro dia nirava loha dada. Rehefa nirava loha dada dia nody avy hatrany ary niteny tamin'ny tao an-trano hoe miomana daholo fa andeha hoentiko any amoron-dranomasina nareo. Manam-potoana indrindra androany mba hitondra anareo hitsangatsangana.
taitra be neny ary nikoropaka izy najanony daholo ny raharaha rehetra ary dia lasa izy nampiomana ny zandriny Jacques vavikely andao fa andeha ho any an-dranomasina isika dia namafisy ny dada moa ilay antso manao hoe sady efa nanao famandriana toerana ao amin'ilay hôtely fa antsika no misakafo hariva izay eo am-baravarakely ary efa miandry antsika eo ny latabatritsika fanandrifindrindra ny moron-dranomasina ary ahitantsika ny zavatra rehetra miseho eny amin'ny ranomasina dia faly ery daholo ny tao an-trano izy mianaka rehefa kelikely nefa dia nieritreritra neny satria i Jacques mbola tsy tonga tamin'izay fotoana izay hay Jacques dia niantso dada vita ve nareo vita ve ny fiomanany dia ozy izy neny hoe mbola tsy tonga Jacques mila lesona lehibe iny zaza iny androany dia nandrasana ihany omena 10 minitra izy fa nga moa izy tsy amin'ny 4 no tokony ho tonga ato an-trano eny ozy izy neny amin'ny 4 ny fahatongavany ato an-trano efa mirava izy amin'izany mbola tsy tonga nefa Jacques tamin'ny 4 ameko fotoana kely Jacques 10 minitra ozy izy dada dia neny nangataka hoe mba hampio kely 10 minitra dia nanaiky dada ny andry ka lasa ny olona eo le fitoerantsika efa nifandriana tany amin'ny restaurant ay eny ary rehefa afaka mizay kosa ka tsy tonga izy dia lasintsika nikenikenina kely neny angeninareo izy dada efa kely siso afaka ny 10 minitra afaka ny 10 minitra nametraka taratasy kely teo ambola tabatra neny izay miteny hoe efa niandry ianao zay fa ela loatra ianao dia lasa zay andeha ho any amoron-dranomasina izahay ary eny no misakafo hariva napetraky neny teo ambola tabatra izany taratasy izany ary dia lasa zareo nandeha tonga tamin'ny 4 sasany dia tapa-kevitra tokoa dada fa andehotsika andefa satria efa amin'ny 4 sasany ampy kosa zay anatra ho azy zay dia lasa izy telo mianaka namonjy ny amoron-dranomasina inona tokoa afaka ny atsasakadiny tonga tao an-trano Jacques rehefa tonga tao an-trano Jacques dia gagagaga raha nidrany tokotany ohatrany mangina be izy zany ohatrany katona ny varavarana rehetra ny varavarakely ihany koa niodina avy tany arina izy nijery ny varavarana avy any indro fa mikatona tanteraka ny any niditra avy teo aloha koa izy ary hitany fa midy lakle mihitsiny ilay trano niodikodina teo a-tokotany teo izy ary tadidiny tampoka ny toerana fametrahany ny lakle ary dia nalainy ny lakle ary niditra tao an-trano izy rehefa tafiditra tao an-trano izy dia inona ny zavatra niseho ny taratasy teo ambony latabatra no hitan'ny Jacques ny vakiny indray mandeha ny vakiny indroa ny vakiny intelo inona ny zavatra nataony Jacques lasa nitsoraka teo ambonin'ny seza lava izy ary dia nitomany ny gogogogo teo tadidiny daholo amin'izay ny tenineny rehetrarehetra hoe mbola ho any enenanao io Jacques ianao miditra tara lava io ianao milala ho an-dalana io tsy fantatra intsony izay ataony Jacques na milala ho an-dalana na miresaka na inona mahavariana azy eny an-dalana fa dia tara lava toy izany niverina tao an-tsainy daholo izany rehetrarehetra izany nanenina tanteraka Jacques tadidiny teny manao hoe mbola hanenenanao io fotoana io Jacques rankizy tianareo ve ny ohatran'ny Jacques enoho ny tenin'ny dada sy neny arao ny toromarika dia ny kely satria nahoana mety hanimba ny hoavintsika izany rehetrarehetra izany ny soratra masina dia miteny fa ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoanany avy ary samy manana ny androny avy ary ny raha rehetra te ambanin'ny lanitra dia toy izany tianao ve ny ohatran'ny Jacques tandremin'ny fotoana misy fotoana ny zavatra rehetra misy fotoana hitsangatsanganana misy fotoana ilalaovana misy fotoana ny idirana ao an-trano ary amin'ny fotoana ny daholo izany rehetra izany dia nizao ankizy tandremo fa mety hanimba ny hoavinareo izany rehetra izany ny tompo any omby antsika anampy antsika mba ahifeh ny fotoana rehetra izay omeny Jesosy antsika
hivavaka isika. Jesosy malalo misaotra noho ny teninao. Ampitoery ty anatinay izany ary ampio izay mba hay anaja ny fotoana rehetra amin'ny fotoana rehetra ihany koa, na ny ampianarana na ny ampiangonana naiza naiza dia ampio izay mba hay anaja izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fifaliana ry ava-malala no tafaraka amin'izao sabata izao tafahoany eto isika mianakavy hiara idiran'Andriamanitra ary hiaraka koa hianatra ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ny andro ny fiainam-pianakaviana isika herinandro mihitsy aza izay ahafahantsika miaraka ao amin'ny tokantrano sy mamolavola ny fiaina-tokantrano ho amin'ny fiainana sy ny fiomanana ho amin'ilay mandrakizay. Zava-dehibe izany ary izay no hiarabanany rehetra satria rehefa miteny hoe fianakaviana isika dia izay rehetra afaka manana ny atao hoe ankohonana no resahana amin'izany. Tsy andadiady lalina izany tsika androany fa nitiana fotsiny dia hoe arabaina isika ary Andriamanitra ny amin'ny fitahianantsika rehetra ny amin'izao fiarahana izao. Fifaliana ho any mitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika rehetra. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny lohahevitra izay mitondra izao teny izao hoe misy fotoanany ny zavadrehetra. Izay ny lohahevitra irahantsika mijery androany. Mialohan'ny handehanitsika izany dia andeha isika aloha hiara hivavaka. Hivavaka isika tompoko. Misaotra Andriamanitra satria ianao no mitondra anay sy mitantana ny fiainanay. Tafavory eto izahay rehetra manatanteraka izao fotoam-bavaka izao. Manatanteraka izany izahay satria antsoinao amin'ny andronao masina hiakohaka eo aminao. Ny rinay Andriamanitra, ny teny rehetra izay ataonay sy ambaranay eto dia hikasika ny fonay ka hahatonga anay ho akaiky anao izany. Aza mafoy anay ka sio ny fonay na ny tenako izay anambara na ny tenan'ireo izay miaino mba ho tafaray aminao izay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny teniko teo dia hoe misy fotoana ny zavatra rehetra izay ny lohahevitra irahantsika. Fanontaniana avy hatrany no mba tiako apetraka aoka tsy homenatra isika maly kanefa aza manalana misalasala fa sika ihany eto isika mianakavy ihany no tafaraka eto. Anontany aho hoe
amintsika tonga eto mialohany tsanganany teo am-pandriana izy are no nandeha nandray ny fidaika nitsidika kely nijery ny tao anatiny misy ve misaotra tompoko mahafinaritra ary hita fa maro sika natateraka izay zava-dehibe zany satria zay moa mananana finday mba ahafahana mijery lera ahafahana ihany keo manjery vaovao fanontaniana manaraka apetrako amintsika indray dia ity amintsika tonga eto raha sanatria re tsy teo amin'ilay fitoerana nametrahantsika azy ny findaintsika tamin'ny maraina nalatsaka tamin'ny tany ka tsy hitantsika teo iza re no mitaitaina misaotra antsika tompoko marina daholo zany teny ataontsika izany satria mampitaitaina tokoa re satria nanomanana vola nanaovana drafitra mihitsy vo afaka nanana finday isika hoentsika miasa zany zava-dehibe izany ary isaorana atsika amin'ny fahatsorana manangan-tanana aza menatra mihitsy nilaza ny ao am-pondra ao satria izay ny antom-pisintsika eto ifampizara ny fanandramana ary koa ahafahantsika mandray ny afatra avy amin'Andriamanitra fanontaniana farany izy ty zay mety isy ihany ny sahanangan-tanana misy ihany keo sahanangan-tanana zao ary amintsika zay tonga eto androany te anontany aho hoe iza re rehefa eo ambony latabatra iary sakafo no mbola manana finday eo amin'ny latabatra isakafo misaotra tompoko ia misy zay zava-dehibe ho azy za zavatra rehetrarehetra zany ry ava-malala zay tokoa ny zavatra misy ankehitriny efa tena mahazo antsika olombelona rehetra ny fampiasana ny antsoina hoe fitaovam-piserasera ny finday indrindraindrindra izany ary miaina ao anatin'izany vaninandro izany tokoa isika ankehitriny ilay vaninandro itenenana an'le hoe miconnecta ade ataoko amin'izay teny zay mihitsy satria raha zay davana teny malagasy mazava be ilay izy dia mety avomay anjavozavo kokoa fa zay angamba ny teny efa mety mahazatra ny sofintsika mihitsy ny hoe miconnecta ary saiky sahirana ny saina raha sendra tsy mahazo inona tsy mahazo ilay antsoina hoe connexion na le fifandraisana zava-dehibe ho an'ny fiainantsika ny fisian'ny fitaovan-tseratsera ary anisan'ny nampitombo zavatra be dehibe ao amin'ny fiainana izany nahafahana nanova tontolo mihitsy ary atao amin'ny firenena anankiray nampivadika ny fitondrana mihitsy teo amin'ny faritra sasany zava-dehibe zany izy io satria manana ny fiantraikany lehibe isika koa dia faly ny mampiasa azy satria afaka mifankahita tava amin'ireo zanaka reo havana any lavitra any ary mazana isika no manokana fotoana mihitsy ny mety ho lava mety ho fohy ifampiresahana amin'izy ireny tsara izany ary zava-be sarobidy ilaina izany satria hita izy ireny fa ny zavatra misy dia izao indraindray mety mampalahelo ihany satria betsaka ny miresaka amin'ny havana lavitra fa saingy indraindray ny olona ray efitrano mety ray fandriana mihitsy aza mety tsy mifampiresaka noho n'ilay zavatra na ilay connexion izany iavana izany rehetrarehetra zany dia iainantsika ary ny loza dia ity mahakasika ny zanaka izany indraindray satria izao hitatsika ny sakafo hoan'ny namantsika amin'ny fety izay nataony amin'ny alalan'ny connexion fa ndraindray tsy fatatsika ray aman-dreny akory hoe inona ny sakafo nohaniny zanantsika tamin'ny atoandro ndraindray adinontsika aza ny mieritreritra hoe inona tokoa ary ndraindray efa miseho loza marary ny zaza voataitra isika ny amin'izany zavatra izany ry havana izany rehetrarehetra izany dia tafiditra ao anatin'ity resaka ifanaovantsika androany ity ny marina dia izao mandrisy ty herinandro ty zany dia isaintsaina ny amin'ny fampiasantsika ny taovan-tserasera na ny nomerika isika ary ijery hoe inona ny lafiny entin'izany eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha-kristianina atsika ny loha hevitrintsika androany dia miresaka mazava tsara
ny amin'ilay voalazany Solomona ao amin'ny mpitoriteny 3:1 manao hoe misy fotoana ny zavatra rehetra ary tsy vitan'izay hafa hoy izy. Misy ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra aty ambanin'ny lanitra. Mazava izany teny izany ry hava-malala fa eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona izany. Araky ny toromarik'Andriamanitra dia tokony hisy fotoana na misy vanim-potoana ny zavadrehetra. Ny teny Hebreo hoe zemanina izay nadika hoe fotoana amin'ny baiboly malagasy izay mahazatra antsika dia azo adika ihany koa hoe vanim-potoana na hoe vaninandro. Saison izy amin'ny teny frantsay izay mamaritra fe-potoana lavalava izany fa tsy fotoana fohy. Ny tiana ampitaina dia izao zany. Rehefa nahary ny zavatra rehetra Andriamanitra, rehefa vakitsika ny soratra masina ao amin'ny Genesis 1:1-12 dia lazai ny tenin'Andriamanitra fa napetraka Andriamanitra ireo famantarana ny amin'ny andro sy ny alina dia ny volana sy ny kintana ary koa famantarana ny mazava na ny andro dia ny masoandro ary nambarany mazava fa misy zany vanim-potoana na fe-potoana samy hafa ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany. Rehefa miresaka an'izany tsika dia ao an-tsaintsika avy hatrany ilay teny manao hoe Andriamanitra dia tompon'ny firindrana fa tsy tompon'ny fikotranana. Izay zavatra izay no zava-dehibe resahany tenin'Andriamanitra ao anatin'izany teny ao amin'ny mpitoriteny izany. Ry hava-malala, eo anatrehan'ny tontolon'ny humorika izay iainantsika dia tahaka ny misafotofoto ny fiainantsika zanak'olombelona. Indraindray ohatrany tsy voafehintsika intsony ny fotoana. Indraindray tsika mieritreritra fa tsy manapetra ny fiainantsika. Tsy ho fanieritreretinao ve zany hoe nanaraka resaka tao anatin'ny finday ianao na tao anatin'ny internet ianao dia variana teo nandritry ny fotoana lavalava ka adininao ny zavatra tokony ho ataonao. Tsy efa nandalo teo amin'ny fiainanao ve zany hoe nanao fotoana tamin'ny vadinao ianao, nanao fotoana tamin'ny zanakao, nanao fotoana tamin'ny mpiara-miasa fa variana teo ambony latabatra ianao nanaraka vaovao tao anatin'ny internet ka dia tavela teo. Ary raha tsy naneno ny finday anankiray izay mety tao paosinao na ny amin'ny mpiara-miasa ny antso hoe mitady anao ny vadinao, izay ho atsarovanao izany. Izany no manambara fa latsaka isika ary tafala ao amin'ilay tanjon'Andriamanitra fa tafiditra kosa ao amin'ny tanjon'ilay fahavalon'Andriamanitra. Ny zavatra irinin'ny fahavalon'Andriamanitra indrindra na ny devoly izany dia ity: ny ahatonga anao tsy ahafantatra intsony izay fotoana mety sy tsy mety eo amin'ny fiainanao. Ry hava-malala, isaorana an'Andriamanitra fa mandritra ity herinandro ny fiainam-pianakaviana ity izay ahafahantsika maka aloha-hevitra tsirairay dia ahafahantsika mijery fa Andriamanitra dia nametraka zavatra sarobidy indrindra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Dia ilay teny ao amin'ny mpitoriteny 2:1 teo hoe ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoanany avy. Haitsika ilay teny manao hoe ao ny andro ahaterahana sy ny andro hafatesana. Haitsika ny fanambarana ny amin'ny hoe ao ny andro ambolena ary ao ny andro hanongotana ny ambolena. Haitsika no milaza sy mahafantatra araky ny voalazany io teny ao amin'ny sorata Solomona io manao hoe ao ny andro hitomaniana ary ao ny andro hifaliana. Ary fantatsika fa misy ny fotoana fanehoam-pitiavana ary misy ny fotoana tsy hanehoana fity. Fantatsika izany, voasoratra izany. Ry hava-malala, tian'Andriamanitra hiverinao am-ponao ho ao an-tsainao mandritra ity fotoana ny fiainam-pianakaviana ity ny hoe aoka ny zavatra rehetra ao an-tokantrano dia samy anana ny fotoanany avy. Ka
tsy hanao tahaka ny zaka ianao arak'ilay tantarany ankizy teo zay variana tamina zavatra anankiray zay mety na nahazo azy tany ivelany dia adinony fa misy fotoana tokony ho vonjeny ao amin'ny tokantrano ray aman-dreny zay ahafahany mahita fifaliana ihany koa miaraka amin'ny havana. Ry hava-malala, ny fitaovana dia fitaovana, ny finday dia fitaovana. Ary rehefa miteny ianao hoe fitaovana dia natao ampiasaina mba hanompoana ny olombelona izany, fa tsy natao ampiasaina hanandevo ny olombelona. Zavatra tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra no ataontsika olombelona raha ampifamadiantsika ny hoe ny mpamorona indray no andevon'ny zavatra noforonina. Zavatra tsy marina izany, fa antokana zay fahamarinana zay lazainy tenin'Andriamanitra dia izao. Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra ary izy no tokony fantorany sain'ny olombelona rehetra. Ary ao aorianan'Andriamanitra dia napetraka Andriamanitra ny olombelona araka ny voalaza amin'ny Salamo manao hoe nataonao ambany kely no Andriamanitra izy. Nataon'Andriamanitra ao ambany kely no Andriamanitra ny olombelona. Ary Andriamanitra raha nametraka azy ho amin'izany dia tsy nataon'Andriamanitra ho andevon-javatra izany olombelona izany, fa nataon'Andriamanitra ampiasa ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity. Manasa anao ankehitriny androany, manasa anao fianakaviana zay tonga eto sy izay miaino miaraka amiko eto androany, avereno amin'ny laony ny fiainanao. Apetrao ilay drafitr'Andriamanitra manao hoe ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoana. Mahaiza mifeny fotoana aho, mahaiza mampiasa ny 420 amen'Andriamanitra anao, ary ampiasao izany entinao mideran'Andriamanitra, entinao mikarakara ny ankonanao, entinao manatanteraka ny dia manandraikitrao, ary entinao koa mahalala vaovao amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny. Aoka tsy ny fitaovan-tserasera no hanandevo ny tokantranonao. Ny faniriako, ny vavaka tiako atao anao dia izao: hiomana ianao, hianatra ianao, handinika ianao, dia hiova ny fiainanao ho amin'ny tsara hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ao anatin'ny herinandro dia ho fakafakaintsika tsirairay ro lazainy Solomona hoe inona avy ny fotoana. Dia hivavaka isika, manasa anao ho liana mamaky ny soratra masina dia ho hitanao izany. Ary manokana fotoana amin'ny alarobia sy ny amin'ny zoma, mandehana ny ampiangonana raha misy fiangonana akaikikaiky ianao na ao tokantrano, dia mifanakaloza hevitra ianao sy ny ankonanao. Inona no hanaremana ny tokantrano mba tsy ho andevo ny fitaovana ny tokantranonao. Andeha hivavaka isika mba ahatonga anao ho tompon'ireny fitaovana ireny, fa tsy ianao indray ny mpanompon'ireny fitaovana ireny. Hivavaka isika. Ray masino, misaotra noho ny amin'ny teny natolotrao. Nafahanay nampahery, nafahanay namerina ao am-pon'ny tsirairay avy aminay, fa manana didy lehibe izay tompo dia ny saintsainany amin'ny fampiasaina ny fotoana mba ho fotoana hanomezanay voninahitra anao, ahafahanay manatanteraka ny tsara izay azo atao indrindra amin'ny fahavelomanay, mba hahatonga anay tompo olona azo ny fiarahamonina ianteherana, azo ny firenenay hitokisana, ary azonao ihany koa hametrahana iraka mba hitaona olona ho amin'izany toerana izany. Momba ny tokantrano tsirairay avy izay tafaraka teto, momba ny tokantrano izay miaraka manaraka izao fandaharana izao, aoka ny fanahinao ampiasa ny fahazavana rehetra ao amin'izy ireny, ka hatonga azy ireny ahifeny fotoana eo amin'ny fampiasana ireny fitaovan-tserasera, ny nomerika izay efa mifesy miparitaka lalina ankehitriny. Andriamanitra azo ataonao voazon'izany ny vahoakanao, fa azony amin'ny tanam-pitiavanao mba eo ambany elatrao mandrakariva. Ny vavaka dia atao sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.